Sosialy kosa na dia mbola tsy mahazatra ny olona aza ny misotro ireny ranom-boankazo azo avy amin'ny fary ireny dia efa hita eny rehetra eny ny mpivarotra na ihany koa ny mpanodina azy ireny. Fitaovana kely tsy mitovy amin'ny mahazatra fanamboarana ranom-boankazo any an-tokantrano any ny milina fanamboarana azy ity kanefa dia azahoana vokatra tsara. Andao rahantsika ny sary. Raha mahazatra ny olona ny misotro ranom-boankazo dia hafa kely ny ranom-boankazo vita amin'ny fary satria tsy mila siramamy ary tsy mitapika rano. Anisan'ireo toerana voalohany nahitana izany ny ety Antaninarenina ary betsaka tokoa ireo olona no mankafy izany. Dia fary aloha hitako hoe tena voajanahary izy ary rano tsirony mamy satria mazava azy fa tamin'ny alalan'ny siramamy zany, amin'ny alalan'ny fary nakany an'ilay siramamy dia everiko fa produit chimique lavitra ilay izy dia tsara ilay izy. Izy tonga dia tsisy fangarony izany fa tonga dia fary fotsiny. Matsiro zany. Efa ela nahafantarana hoe misy an'ity fototany. Efa ela ihany, efa ela ihany. Tamin'ny vokatra izy dia efa ela ihany. Fitaovana manokana nafarana avy any ivelany no anaovana ity ranom-boankazo ity. Voafy tsara ny fary rehefa avy mandalo ilay milina ary voatatsy ihany koa ny ranony. Misy ireo mihinana izany amin'izao, misy ihany koa ireo manafangaro izany amin'ny voasary makirana na ihany koa sakamalaho. Voalazan'ireo mpivarotra ihany koa fa ahafahana manala kohaka ny fisotroana izany. Ho azy ireo dia lasa antony asa ny fanaovana itony ranom-boankazo ity ary any ambony manambola izy ireo no maka ny fary.